tenareo mihaino tsara. Ato amin'ity baiboly ty misy ny tantaran'i Jesosy Kristy. Avy any an-danitro de tonga ety an-tany, zanak'Andriamanitro sady mpaminany. Nitoro filazantsara nanao fakagana, nanasitrana ny adala nefa de tena losany erakizy a. Nofonoina nele izy a. Angatsy tafa ohatry ny foko misendotry, aleo sa hitomano afa tisonena loatry. Tena tsisy fahotana, tena tsisy faratsina, maty mba hamonjy atsika tamin'ny azy fijaliana. Mystera zany anaka, matsika nalefo na tena napalahelo, nefa nitsanana tamin'ny matondray tamin'ny andro fahatelo. Mifaliraka izy a, famonjena vita mbola samby hitanazy rehefa tonga paradisa. Nenibe zafikeliny fa ho tatarefanareo zao ny vahoakan'Israely. Raha ihany ro ny zareo de nandalo fotoana sarotra satria firenena maro ny tonga mba hanafika. Nangofotra ny mpanjaka, i mpanjaka Josafata, Jehova o apio zahay fa so afabaraka. Jehova nanambara hoe manaova fideranana, maramila sef miala de ny korala amin'ny lahara. De kaka ny favalo de ny rarakivo raraka, ohatray wa generala zareo mandiky lalaka. Halleluja, 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 halleluja amen, 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 halleluja amen. Raha misinjasinjaky fahatany kristianina reo, ao raha isinjahany, fambosala.